atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miravoravoa ry Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavagna azy. Ianareo malahelo, aoka entaka faliagna, miravoana fahodimboka faliagna ny fonareo. Isaia 4:20. Amin'ny fofeny fitiavagna no anolorana fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eo ve jiaby tratran'izao alahady faefatra amin'ny karemy amin'ity taona amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady faefatra amin'ny karemy izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe faly ny ray mandray ilay zazampandany na lalanody. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky Josué. Tamin'izany andro zany dia hoy ny Tompo tamin'i Josué: no esoriky ho afaka taminareo androany ny fahafahambaraka tany Egypta, dia natao hoe Galgala mandrak'androany izany toerana izany. Ny tompo tao Galgala ny zanak'Israely dia nanao ny Paka tamin'ny andro 14 volana rehefa arivariva ny andro teo amin'ny tany lemaky Jeriko. Nampitso ny Paka ihany no efa nihinana mofo tsy misy lalivay sy lango tamin'ny vokatry ny tany. Ary nampitso ny Paka rehefa nihinana tamin'ny vokatry ny tany izy dia nitsahatra ny mana ary tsy nahazo mana intsony ny zanak'Israely ka dia ny vokatry ny tany Kanaana no nohaniny tamin'izany taona izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo
isaorana ny Andriamanitra. Zitatra hiderana mifoko. Zitatra hiderana mifoko. Na harive na maraina. Zitatra hiderana mifoko. Yeni fahamarinana mandrakizay. Zitatra hiderana mifoko. Ari tsara fo ianao ka mamiko indrindra. Zitatra hiderana mifoko. Mahalavo ny asanao. Zitatra hiderana mifoko. Mioby anao ianao ry pahary. Zitatra hiderana mifoko. Mioby anao ianao ry mpamonjy. Zitatra hiderana mifoko. Ary ianao mpanamasinaanay. Zitatra hiderana mifoko. Zitatra hiderana mifoko. Zitatra hiderana mifoko. Zitatra hiderana mifoko. Vaky teny masiny faharoe taratasy faharoe ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havagna, na iza ao amin'ny Kristy dia zavaboary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra, ary tsy iza no niavian'izany zavatra rehetra izany fa Andriamanitra, izay nampiavagna antsika amin'indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome anay ny fandraharam-pihavanana. Satria Andriamanitra no nampiavagna an'izao tontolo izao amin'indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka tsy nitana ny fahotany olo sy nametraka ny teny fampihavanana taminay. Koa sady solon'i Kristy ary izahay no irak'Andriamanitra koa, ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'i Kristy no mianta aminareo hoe mihavana re amin'Andriamanitra ianareo, fa hety izy ilay tsy nalala hota dia nataony hota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy isika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Mba tsika menakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany.
Evanjely masiny de Jesosy Kristy nosoratany Masindaluka voninahitra ny eo anao ry Tompo. Dia nagnatogno ny Jesosy publikany ndraiky mpanota ke nignognono sady tsy faly fariziany ndraiky mpanoradalagna ary nivolagna hoe ilay ty mandray mpanota ndraiky miaraka mihinagna amindreo. Dia nagnano ty fagnoharagna ty tamin'izy ireo Jesosy nagnano hoe nisy lehilahy raiky managna zanaka amin'ny rahalahy ke oa raiky zandriny tamin'ny babany. Papa, ameza za anjara fanagnana zay tokony amezanao za. Dia ndrasainy babany tamin'ireo roe lahy fanagnana anazy. Izy koa fa afaka andra vitsivitsy nafompogny le zandriny ty fanagnana anazy jiaby ke lasa nandeha tagny amin'ny tany lavitra izy nandany fanagnana azy io tamin'ny fitondran-tegna ratsy. Izy koa fa lany ro fanagnana jiaby ro dia nisy silôgno mosary tsisy hanigny mafy be tamin'ny zegny tany zegny ke nahantra eky izy. Dia lasa nagnano ny karama tamin'ny tompon-tany araiky tagny izy ke nirahiny iambigny komankory tagny an-tsaha. Nagniry ihinagna ny odinkodin-draha, odimboan-javatra ho an'ny zegny komankory zegny izy fô tsisy olo nagnamia azy. Teo eky vao tonga saigny izy ke karaha ty raha volagny. Aza la firifiry eky olo mikarama papa agny sady omankanimbe kanefa za ty ndraiky maty ny ty hinagna. Itsangana za ke andeha agny amin'ny papako agny ary karaha ty raha volagniko aminazy. Papa efa nanota tamin'ny lagnitra ndraiky teo agnatrehanao za ty ke efa tsy mendrika eky nantsovigny hoe zanakanao fô mbô tova karaha raiky amindreo mpikaramanao io za. Dia nienga izy ke lasa andeha tagny amin'ny babany tagny. Mbola lavitra ndraiky izy dia efa tazan'ny babany ke nalahelo babany sady nahinakinika nidododo nitsena izy ary namihigny azy nitologno azy ndraiky nagnorokoroka azy. Dia hoy ty zanany ty taminazy, papa efa nanota tamin'ny lagnitry ndraiky te agnatrehanao za ty efa tsy mendrika antsovigny zanakanao eky. Fô papany tamin'ny mpanompony teo aleva malaky akanjo tegna tsara agnatin'ny baio ke ataova aminazy. Asia peritra rantsan-tagnanazy aby io ary ataova kiraro vitinany. Ary ndesa ty zanaka omba raiky le tegna matavy raiky vonia dia oka ihinagna ndraiky ifalifaly atsika fô ity zanako ty dia maty ke velogno ndraiky koa ary very ke hitany ndraiky koa. Dia nifaly olo jiaby tô. Mbola tsy teo ndraiky zanaka talangolo tamin'zy fô mbola tagny an-tanimbolo tagny. Izy koa fa nody izy ka fa narikirikitry tragnondreo teo dia naregny raha magnena ndraiky olo mandihy ke nagnantso ankizilahy raiky ndraiky nagnontany azy zegny antony zegny fety zegny izy. Dia hoy ilay mpanompony taminy, navy akobo karaha lanao ke namono zanak'omby matavy babanao satria tafimpoditro mantsara izy. Dia romotra izy ke tsy nagneky niditry ary niboaka papany mbô ampiditra azy fô karaha ty raha nivolagny tamin'ny papany. Efa hela zay nanompoako anao ary mbola tsy nandikadidinao na raiky zaho. Nagnino za tsara namezanao na omby araiky na omby araiky mbô ifaliako miaraka amin'ny namako ndraiky isakezako. Fô io zanakanao io koa fa tonga ndraiky zay avy nandany fanagnana azy tamin'ny vehivavy janga tagny dia nagnanaovanao fety namonoanao aomby matavy izy.
fa hoy babany taminazy, zanako, anao boka fa aminahy ito fosan'andra, ke ninao aby zay raha jiaby anagnako ito, fô mbô mety ndraiky magnano fety, magnano finanambe ndraiky mifalifaly satria io raha lanao io baka maty velogno ndraiky koa ary very kahita ndraiky koa. Izany araka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, dera ny eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao tokoa no andro tsara, izao ny andro pasoavana ibebasika araky naverimberisika tamin'ny heriny, ibebaka isika ka hanova rafitra mba sy rafitra ny mikolokolo fahotana isony, fa rafitra mamelona ary mampivelatra ny maha zanak'Andriamanitra sika. Ka izao tokoa ny fotoana ary anatona sika n'Andriamanitra, satria sy vita sika samyrery izay fibebahana izay hoy isika, fa mila ny fahasoavana, mila ny fisolovan'ny fanahy masina isika. Ka izao tokoa ny fotoana ekesika heloka ka ho avozin'Andriamanitra ny foham-panansika, ho avozin'Andriamanitra ny rafitra eo anivosika, ary izay nitendresika amin'izao sinoda izao mba ho rafitra mampivelatra ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra nara-batana, nara-saina, nara-batana, nara-panahy, ka ahitany siraikiraiky ny tena fivelarana, ka ho fivelarana maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Izany tokoa no andrandrantsika amin'izao paka izao, izay tokoa ny antodian'ny Kristy, ahitasika n'izay fivelarana izay, ary izay ny fisanganako velona andresen'i Jesosy ny ratsy, ka ahatonga sika anana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika, ary izay no avozisika amin'ny sabosy masina, ary izany ihany koa no antena isika araky ny voalaza teo, ary irisika amin'izao sinoda fahafito etresika izao, ary iombonantsika amin'ny sinoda eran-tany faha-enina amby folo, izay averimberisika tena mifaningotra tokoa, satria na ny fomba fiasa na ny tanjona kendrena dia mitovy, fa ny fotoana anaovana azy fosiny no samy manana ny maizy azy, satria ny sinoda eran-tany dia amin'ny 3 fa ny asika kosa ho toizisika hatrany amin'ny faha-5 zany hoe 2025, ary amin'izay koa no ankalazana hoe ny papa ny jobily ny fanantenana. Zany rehetra zany manambara fa sitrak'Andriamanitra no hiara-dalana isika, ary izay moa ny sinoda no banjinitsika tamin'ny alahady lasa teo ry kristianina hava, araky ny voalaza sika zay, fa tsy maintsy mibebaka isika miady amin'ny rasy mipiky ny fiainansika, ary miroso amin'ny dia hitondra sika amin'izay paka fiavozana izay, mitondra sika amin'ny sinoda mahatonga sika ho eglizy olo velominy batemy, miombona, miara-dalana, ary mandray atanana ka zary tabernakla velona. Raha nandinika ny niseho tamin'ny vahoakan'Israely isika, dia fantatra sika fa izay fanorenana ny vahoaka izay dia sy maintsy miala amin'izay rehetra manandevo rehetrarehetra, ka izay koa isika zany amin'izao sinoda izao, amin'izao vanim-potoanany kareny irisosika amin'ny paka izao, dia sy maintsy miala amin'ny fahalevonana, amin'izay manandevo asika vokatry ny fahotana isika, ka ireny no fampianaranao asika, ary nilazain'i Jesosy azy
fa ireny loza ireny dia sy hoe Andriamanitra ny mahatonga azy fa fananarana ho ansika hoy isika tamin'ny alahady lasa teo, anampy isika ieky ka hiavao ao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra irery no tena loharano sy fototry ny asambarana. Andriamanitra irery ny loharanon'aina. Ka amin'izao alahady fahefatra amin'ny karimizao ary dia ny lohevitra diniansika dia manoro asika ny lalana izorasika amin'ny izay fibebahana izay ary manambara sahady aza fa efa kaiky ny paka izy Jesosy nandalo tamin'ny rasy indrindra dia ny fahafatesana dia mitondra aim-baovao ho asika ka raha miara-maty aminy amin'ny fahotana isika dia hiara isangana aminy isika paka hitondra aim-baovao ka anova ny fifandraisasika samysika, anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary isika, anova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka izay indrindra no fampianarana fototra amin'izao alahady fahefatra amin'ny karemy izao dia ny tantara ao amin'ny Luka 10:12 izay matetika fitiantsika amin'ny hoe tantaran'ny zaza-pandany, izay ny lohateny matetika omesika an'io fanoharana nataon'i Jesosy io. Raha ny tena marina nefa dia diso io lohateny mahazatra asika io, fa ny tena marina dia tantaran'Andriamanitra sy lany fitiavana, tantaran'ilay ray sy lany fitiavana. Ka siza moa ny ray io fa Andriamanitra. Ka ny dikan'izay hoe sy lany fitiavana dia manambara fa ray be famindrapo Andriamanitra. Ka izay indrindra ny tiany Jesosy ho tsapasika amin'ny alalan'io fanoharana io, izany hoe na manao akory ny fiainansika, na manao akory ny rafim-pahotana izay manapotika ny fiainansika. Hitasika amin'ny tantaran'ilay zaza-pandany zany Andriamanitra sy lany fitiavana sy lany famindrapo, fa ray be famindrapo izy. Ka raha manatona azy sika tahaka n'ilay zaza-pandany dia fatara fa izy ny mialoha lalana ansika mandrakariva endrosika ao amin'ny tantara io, fa tsy mba nametraka fanontaniana ilay ray fa nanambara ny hafaliany ary izay nodiny antsika ary sy hobanjintsika amin'izao alahady fahefatra amby folo amin'ny karemy izao ho fankaherezana sika fa indrindra isika izay mety ho kivy noho ny zava-misy eo amin'ny fiainansika. Sara ihany koa ny manamarika fa ao amin'ny Luka irery ihany no ahitana n'io fanoharana io, ka mahatonga ny maro miantso ny evanjeliny masinday Luka hoe ho evanjeliny famindrapo. Ka na inona ary kristianina hafa na manao akory, na inona ny toetrasika, na manao akory izay toetrasika izay dia fataro fa vonona mandrakariva Andriamanitra andray asika ary indrindra androsaka ny fahasoavana ansika. Ka izay indrindra no anovana ansoavo amintsika amin'izao alahady fahefatra izao, manatona re ny sakramenta ny fampihavana, ary io no mampibaribary fa mandray ansika ampitiavana Andriamanitra. Ka ny evanjely androany tokoa no mampibaribary sara ihany koa ny manamarika ry kristianina havana azafady, fa ny evanjely androany ihany koa dia mampibaribary tsy ny toetran'Andriamanitra ihany, fa indrindra ny toetra sik'olombelona ihany koa izay hitasika fa varimbaliana isika matetika lany amin'ny zavatra sisy antony ny fahasoavana ny menasika, ary ao ihany koa ny avinavina ka mila n'izay fibebahana izay isika araky io voalazany fanoharana taon'i Jesosy io. Avoalaza fa lay zandriny dia nangataka tamin'ny ray ny fananana tokony ho azy mba hevery moa izany, mbola velona ny ray ny defa mangataka lova izy. Dikan'izay efa mamono
ny ray izy ary dia izay no matetika ny manjoa asika rehefa lavo amin'ny fahotana dia mamono sy hoe ny arena fosiny fa mamono ny arena sarobidy dia ny mahazanaka azy ary mbola ampiny ny fanoharana hoe no ny afaka andro visivisy dia nangonon'ilay jandry ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra nisitaka ny eglizy nisitaka ny mahazanak'Andriamanitra sika nandany ny fananany toetra sika olombelona io ka izay indrindra ry kristiana araroty izao fotoana izao andiniansika an'izay fiainansika zay tahaka n'ilay zazam-pandany araroty izao sinoda izao andiniansika reo rafim-pahotana mikiky ny fiainansika andavanandro sy ny sahatra nandany ny fananan'ilay faralahy isika olombelona araka ny voalaza zay dia tahaka azy koa satria matetika mandany ny fahasoavana omen'Andriamanitra sika ary lanisika amina zavatra sy misy antony izay ary dia samy amandinika ny toetra sika isika manana ny toetra n'ilay zanaka ilay matokoa nefa isika araka ny lazaina teo tena tantara sika io dia sy inona zany fa rehefa niverina ilay zanany zandriny dia izy indray no mialina mifanarasy sika mifanapotika isika manao teny sy voahevitra ho an'ny namasika isika ary manasaha azy araka io endrosika io sara tena nagnasa ilay matoa mananatra sika ary Kristy amin'izao lahady izao amin'ny alalan'ity fanoharana ity mba samy andiny tena ka iova isika ka iverina amin'ny ray matetika isika mihevitra tahaka n'ilay zazam-pandany fa sisy fanafodiny koa ary dia monimonina azy dia mitady fanazavana esialoha ka milaza hoe fa sy mendrika isony aho sanatria izany ary zay indrindra no averimberin'ny papa amin'isika sisy zany fiainana sy mendrika ny mibebaka izany ka izay indrindra aoka hibebaka isika ka anatona an'Andriamanitra ary zay niafatra sarobidy amin'izao lahady faefatra amin'ny kateren'izao raha tanteraka sika ny tena fibebana marina izany hoe miverina ary mandray miafatra ny ray dia faly tokoa Andriamanitra izy ny faly voalohany amin'izany ary dia izay tokoa ny eglizy ambarany vakiteny voalohany ny fisatarana sahady ny paka satria zay afaliana zay no andrandray sika amin'ny paka mananatra ny vahoaka i Josué ny amin'ny fomba fankalazana ny paka mino aho fa efa samy miomana koa isika amin'izay fankalazana ny paka izay amin'ny alalan'ny liturgia mendrika sady tsara no mampianatra sika manambara ny finoana ary ahafahasika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary zany koa no andrandray isika amin'izao sinoda izao mba hahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana mankalaza an'izay Andriamanitra izay sarovy tokoa ry kristianina havana fa izay no ataosika amin'ny sabosy masina raha manavao ny toko amin'ny batenitsika zany hoe manambara an'izay finoansika zay manambara fa misy dingana vaovao indray irososika amin'izay mahaolon-dehibe amin'ny finoana izay tena mifaningotra tokoa ary ny fiomanana ny paka sy izao sinoda izao ka anisan'ny fototry ny fiomanana amin'ny paka ilay ambaran'i Jesosy amin'ny evanjely lalana mitondra amin'ny paka io fibebahana io ilay ao amin'ny fanoharana aoka isika hiverina amin'Andriamanitra ray be famindrapo izy tahaka ilay zazam-pandany maro ny zavatra nandaniantsika ny fiainansika ka lasa sy zarizary potika tahaka izany koa isika satria lany ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika isika mitevy ala ireo isika manimba ny zavaboary ary sy ny sisa dia manapotika mandanindany ny arena amin'ny sy misy dikany ka okarytsika
hiaro ny tontolo iainansika, anambarasika ny fibebasika, hiezaka amboli kakazo, hitady fomba nasarana ny tontolo-piainansika. Tsara ho fantasika koa ny dikany hoe kiraroy ny tongony asio peratra ny tanany, mba hiova ny fomba sika ka hiala amin'ireny fomba taloha ireny zay manapotika sika sy ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, amin'ny tontolo-piainansika, amin'ny tontolo-pinoansika, amin'Andriamanitra ray, dia mila an'izay sakramenta izay isika. Marina fa mahavelona ny teo aloha fa mila fomba famokarana bebe koa ihany koa isika, ka izany ny atao hoe génération de baptiseurs, raisoary ny fampianarana ataon'ireo manam-pahaiza mba hampamokatra bebe koa ny fiainansika, ny lavanila, ny kafe, ny zirofo, ny vary, na ny famokarana n'ireny volamena reny sy ny sisa raiso ny fampianarana mba hirososika ho tena génération mpanorina tokoa isika. Izany rehetra izany ny vokatra ndraindraisika ihany koa amin'ity synode ity. Hitasika fa maro lafy no antenaintsika vokatry n'izao synode izao, ary miaingany amin'ny fototra isika manao izany. Sy fiaraha-midinika ambony latabatra fosiny zany ny ataosika amin'izao synode izao, fa araka ny voalazasika hitondra fiovampenitra mahery vaika, changement radical de comportement, tahaka ny ampianarin'i Jesosy amin'ny fanoharana io, hitondra tena fiavozana amin'ny lafiny rehetra, nara-panahy, nara-batana, nara-tsaina. Sarova fa raha nitsangana amin'ny maty Kristy dia ny olona manontolo sy ny olon-drehetra noho ny niara-nitsangana taminy. Io koa ny risika amin'izao paka izao sy amin'izao synode izao, ka hitondra fiavozana ho asika tokoa, avozisika tokoa ny tontolo iainansika, aza manao tahaka n'ilay matoa isika, ka hifanarasa, mifanilikilika, mihevitra ny mahavita tena samirery, fa aoka irahina sy sarotry ifanasoa hoy ny papa amin'izao kareny izao, fa be famindrapo Andriamanitra, ka amin'izay anorina ny tranobe iombonana isika, ka hitondra sika ho fiainakaviana raika, olo raika ao amin'Andriamanitra isika, frately toty isika ziaby amin'izay. Aoka isika hampanjaka ny marina sy alina sy fiasaravelasy sy famono amin'izay miova ho sara ny fiainansika andavanandro. Raha teo génération mpanorina tokoa isika, dia oka ampizorony marina, ifanasoa, ifanasara, ikasaka mandrakariva ny sombonana, ary sy sahatra ifanao soa hoy ny papa. Mananatra ansika koa i masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa, mihavana re amin'Andriamanitra, izay tokoa ny lalana amin'ny tena fihavanana, ny fibebahana marina dia ny fihavanana amin'Andriamanitra, ary izay fihavanana amin'Andriamanitra izay ny mitondra sika amin'ny tena fihavanana marina izay matimatesasika, ka ambarasika fa tena soatoavana malagasy, tena soatoavina izy raha mametraka n'izay fihavanana sady kristianina no malagasy izay. Raha tiasika ho paka tokoa ary ny fiainansika, ka i Kristy no fihavanansika, dia oka apetraka sika olo-laharana tokoa ny fiovampenitra mahery vaika, mihavana re amin'Andriamanitra. Fa izao no andro pasoavana ny masindahapoly, ka okarisika hiavan'Andriamanitra, ka ho zary zavaboary vaovao ao amin'Andriamanitra isika, ka miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ary dia miova ihany koa ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisasika amin'isika samby asika, satria olo raika ao amin'Andriamanitra isika. Ka indramina etoko ary ny afatry masindahapoly tamin'izay fotoana izay, mpandraharan'Andriamanitra izahay, ka manao ansoavo amintsika mba hiavana amin'Andriamanitra. Ka izay tokoa ary no ataosika ry kristianina havana, hiverina amin'Andriamanitra tahaka n'ilay zaza mpandanitsika, dia Andriamanitra hikarakara asika, hikolokolo asika, araka ny lazainy hoe kiraroy ny tongony asio peratra ny tanany, ary dia ho tena fianakaviana
raika ao amin'Andriamanitra isika kasianao lay toetran'lay matoa izay mialina nyity zandrony. Ry Jesosy Tompo, izao tokoa no androm-pahasoavana mampibaribary faray manan-karena amin'ny famindrapo Andriamanitra ray. Izahay no besiasia no mandanindany ny fahasoavana fa izy sy lany famindrapo. Miandry anay izy, mialoha lalana anay ny fahasoavana ka ingany ahay anararoatra izao fotoana izao izahay anatona azy, anatona anao bebe kokoa ka iavao tokoa ao aminao. Ry Jesosy Tompo, ianao no mampafantatra anay falalina tokoa ny fanehoan'Andriamanitra ny famindrapony ka ampio ary zahay asapa izany fitiavana izany sy ny faharatsinay no vato misakana ka aoka izahay asapa ary atoky ny fitiavany sy ny famindrapony ka sy salasala anatona ny sakramenta ny fampiavana mba iavao ny fiainanay ka tonga anay ho eglizy olona velona sy eglizy tranon'Andriamanitra anjakan'ny rariny sy ny isiny ka hitondra fiainam-baovao ho paka feny fiadananao anay ane izao paka 2024 manonay izao ka anampy anay hikatroka bebe kokoa amin'ny sinôda ka hatonga ny sinôda ho toerana anivozanay ny tena fivelaran'ny maholona sy ny olona manontolo ka anampy anay tokoa hivelona ny vita batemy anay ho olon-dehibe amin'ny finoana. Masiny Maria reny ny famindrapo mivavao anay mba hay anararoatra izao fotoana kely sisa iomananay amin'ny fankalazana ny paka izao ka hiverina amin'Andriamanitra. Ampio izay mbola tsy mahasapa-teny tantany zahay fa indrindra ireo mbola misalasala ho any amin'i Jesosy tahaka ilay zaza mpandany ao amin'ny evanjely. Masinday Josefo mivavao ny ray mpianakaviana rehetra ho an'ny mpitondra isasokazina ahafotiana ka ho mpanompo tahaka anao fa sy ho topoina ahay andresy lahatra ka hitarika amin'ny tena fampandrosoana marina amin'izao andro sarotra izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.